Fa fantatra ihany koa moa fa hoahemitra ny daty anatanterahana ny fifidianana solombavambahoaka raha ny tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny governemanta notanterahana tamin'ity androany ity. Ny akon'izay ary. Tapaka nandritra ny filan-kevitry ny governemanta notanterahana androany tetsy Mahazoarivo ny volavolan-dalana fanemorana ny datim-pifidianana solombavambahoaka amin'ny Repoblika faha-efatra. Noho izany, ny datim-pifidianana Jolay fara-fametrahana ny anton-taratasy nosiritana fa farany hametrahana ny taratasy filatsaha-kofidiana amin'ny solombavambahoaka dia hemitra hifanaraka amin'ny daty faritana manaraka eo. Ireo mpanao soniny sordalana dia nangataka ny tsy tokony hamaritana ny daty fara-fametrahana ny anton-taratasy filatsaha-kofidiana amin'ny fifidianana solombavambahoaka. Ka noho izay dia mbola tsy nisy ny daty ny tapahana momba io. Izy ny volavolan-dalana fiantsoana mpifidy avoaka na ho an'ny fifidianana filoham-pirenena na amin'ny fifidianana solombavambahoaka rehefa tapaky ny senita ary ny eken'ny filan-kevitry minisitra ny daty hanaovana ny fifidianana. Volavolan-dalana efatra hoentina novanan'ny CES noho ny vakina nandritra ity filan-kevitry ny governemanta ity. Ankoatra ny resaka politika dia niresahana tao ihany koa fa nahazo alalana avy amin'ny vomeran'ny Europeanina hisidina amin'ny abakaba ny fiaramanidina B737 ny kompania Air Madagasikara rehefa nosaziana nandritra ny volana maromaro.